fiarana ny nosy. Amin'izao asaramanitra izao dia miarabantsika rehetra tsy ankanavaka tratry ny taona vaovao 2024. Koa arabaina ny sambatan'olona, tsy dia na nisa tokantrano, fangina nisa tanàna ary kopakopahana ny ambany lanitra rehetra natratra izao asaramanitra izao. Izany dia noho ny fitiavana sy ny fitsimbinana ary noho ny fitahin'Andriamanitra dia indreto indray isika mianakavy volanina eto amin'ity toerana ity. Velinaina ary velim-panantenana hiatrika ity taona vaovao ity. Koa araba tratry ny taona e. Tratry ny taona tompoko lahy, tratry ny taona tompoko vavy. Ry malagasy namana, ny andron'ny asaramanitra moa dia andro iray ao anatin'ny taona, andro ifamanginy sy ifanatrehatava ary andro iray iara-mifaly ihany koa, fa indrindra ifanomezam-boninahitra sy itsofandrano. Noho izany dia zava-dehibe amin'ny malagasy ny andron'ny asaramanitra. Afa noho ny mahazatra ny fionana tamin'ity taona ity. Fantatsika tsara fa niroso tamin'ny fiara-mitantana isika mba amaranana an'izao tetezamity izao, sady efa endriky ny fampirehavana sy ny fampiraisan-kina pirenena ihany koa, ka tsy sisy azo natao no azo nadonono, sady tsy mba fombatsika ny manasa olona nefa any ivelany no hipetraka ny vahinina saina. Fa indrindra niriko ny fanasitava manokana aminareo, amin'ny mpandraharaha, amin'ny mpanakanto, amin'ny mpanao fanatanjahantena ary amin'ny mahasoa vahiny, koa dia nizaraina efatra ny antaona ny lanonana amin'ity taona ity. Tsy manova ny fandaniana raha teo izany, na mitambatra na misaraka, satria raha misaraka dia misy amintsika no atao any ivelany. Tsy fombanay tompoko ny tsy manaja vahiny, fa noho ny fahajananareo dia natao ny efatra ny taona ny lanonana amin'ity taona ity. Tompoko lahy sy tompoko vavy, taona vaovao, koa manatenitsika fa rivotra vaovao no iainana, satria efa rivotra vaovao no iara-mitantana ankehitriny, ary fiara-miasa vaovao miaraka amin'ireo vondrona sy ankilavy politika samihafa tsy mitovy hevitra no mipetraka ankehitriny. No resentsika noho izany ny tsy fitoviana ary iainantsika, ary itsika ihany koa nampandefitra ny ampipo mba hanarenana ny firenena. Ry malagasy namana, maro tamintsika angamba no efa nandre fa betsaka ireo olona milaza fa amin'ity taona 2024 ity hony no tonga ny farahandro, ary dia ho tapitra eo izao tontolo izao. Asa nataiza no nahitan'ireny mpaminany hafahafa ireny an'izany, fa raha ny amintsika aloha dia hifarana tokoa, ary tokony hifarana tokoa ny andron'ny krisy ny adila politika, fa anomboka ny andron'ny fanovana sy ny andron'ny fitsonjovana ny tombotsoa mbahoaka. Misy ihany koa ny mpaminany sandoka. Eny betsaka moa ankehitriny ny mpaminany sandoka, fa zagaga amin'izany tsika ny baiboly ary efa miteny an'izany. Milaza fa hifarana amin'ity hono ny tetezamita. Marina zany, hifarana ny tetezamita satria metraka ny rafitra vaovao tsika ary filoham-pirenena vaovao voafidy no hiteny eto amin'ity toeran'ity amin'ny taona ho avy tompoko lahy sy tompoko vavy. Raha nijoro ny tetezamita dia nantenantsika fa ho takan'ireo tetezamita efa nandalovan'ny firenena tamin'ny fotoana teo aloha. Izany hoe tsy misy mpamingana
ary tsy dia naharitra ela loatra. Saingindrisy fa vanim-potoana tena sarotra no midiavintsika. Tao manko ireo veritombontsoa ka niezaka ny namingana. Tao ireo zatra lalan-dririniny ka fahavaratra vao nanao hitsin-dalana. Tao ireo nanao ny ainy tso-zavatra ary dia nitaona mihitsy ny fanangaviam-be iraisam-pirenena hanapaka ny fanampiana ho an'ny vahoaka malagasy. Taony tsy naharitra ny mena miraviravy ka namadika ny tolom-bahoaka. Ny vokan'izany dia lany andro tamin'ny famahanan'ny olana isika, very fotoana tamin'ny ady lapolitika. Noho izany dia tsy afaka tena nifantoka tanteraka teo amin'ny fampandrosoana ara-toekarena tena dedavin'ny vahoaka. Tsy tena afaka ihany koa nifototra tamin'ny famoronana asa ho an'ny tanora. Tsy tena afaka nanomevahana ny ady amin'ny fahantrana. Na zany aza nefa dia vitantsika ny nametraka fitantanana mahomby. Satria raha eo amin'ny lafin'ny arabola sy ny toe-karena dia sambany teto amin'ny tantaran'ny firenena no tsy nitrosa ny fitondrana. Tsy nitrosa ary na efa ihany koa ireo trosa zay nifatombiasa ny firenena na amin'ny fitondrana mifanesy teto amintsika. Sambany teo amin'ny firenena zany. Satria nandritra n'iny taona lasiny na nandritra ny fotoana nanaovana ny teteza mita dia sambany teo amin'ny tantaran'ny firenena no tsy nitrosa ny firenena malagasy. Midika zany fa vitantsika ny mampiodina sy mampandeha ny raharaham-pirenena na dia tsy mitrosa aza ny firenena malagasy. Tsy laza tsisy tanisy eto hoe ohatrinona nitrosa babeny ny taranaka faramandimby. Fa eny fa na dia ho lasa retirety aza ny tenako dia mbola mibaby sy andohan'izany trosa nolovaina zany avokoa ny mpitatana sy ny mpitondra rehetra mifandimby eto amin'ny firenena. Fa misy ihany ny tsetratsetra tsy aritra tiako lazaina amintsika sy zaraina amintsika rehetra tompoko lahy sy tompoko vavy. Tsy misy intsony izany hoe réquisition izany ary tsy napiatra izany figazana volan'ny orinasam-panjakana izany isika nandritra ny telo taona ny tantanana. Nalaza teto amin'ity fireneny ity ny mpanao gazety dia hitantsika raha mijery ny arsiva rehetrarehetra tany ny réquisition natao tatsy nalaina amin'ny volan'ny Jirama, nalaina amin'ny volan'ny Hermady, nalaina amin'ny volan'ny Knaps, efa misy mihitsy azy mahatratra tany amin'ny 600 milliards ny vola giazany mpitondra mifandimby teto amin'ity fireneny ity. Dia tsika dia fitantanana madio no ezahana apetraka. Zay no tiako anambarana antsika an'izay tsetrateza tsy aritra izay. Fa tsika ihany koa rehefa miresaka ny toe-bola ny firenena ihany isika dia tiako ny milaza sy mizara amintsika fa raha ny tahirim-bola vahiny indray no asiana tenina ny réserve en devise dia tsara ho fantatsika fa voalohany ihany koa eo amin'ny tantara no natantarantsika ny tarehimarika avo indrindra satria raha 800 millions de dollars ny tahirim-bolantsika tamin'ny 6 sy 10 na 20 tapitrisa dollars dia 1 milliard 100 millions de dollars na 10 sy 10 tapitrisa dollars ny vola vahiny tahirim-bolantsika ankehitriny tompoko lahy sy tompoko vavy. Ekeko fa mety betsaka ny zavatra sy tonga lafatra fa afaka milaza kositsika dia ny hoe miezaka mitantana amin'ny fomba madio sy amin'ny fomba araky ny tokony ho izy ny teteza mita. Ekena fa mandalo fahasarenana ihany koa sy ny olana maro samihafa ny vahoaka malagasy. Dia raha mahita ny fahantrana
nefa kosa tsy niravoravo-tanana ny fitondrana teteza mity mba nandray ny andraikity ny avy atrany na namaivana ny fiainan'ny mponina andavanandro mba tsy akarany fitom-piainana.